ahitana ny fisainan'ny maro moa zany ny adihevitra nateraky ny fandalovan'ny Ban Ki-moon teto Madagasikara. Ny zoro vitsivitsy tsy de nisy ny resaka firy no anomboatsika ny dinidinika. Talohany ity fahatongavan'ny Ban Ki-moon ty de avy eo rehefa tena tonga teto Madagasikara i Ban Ki-moon ny zavatra ohatran'izao mitranga. Efa nitsipiatsika moa hoe nanemitra ny arabe maro ny mpitandro ny filaminana. Dia ny zavatra nitranga zany de zao, rehefa tena tafiditra tato Madagasikara amizay Ban Ki-moon de nisy fepetra nampendraketina ny mpitandro ny filaminana manao ny fanaramaso teny amin'ny arabe sy ny karazan-teny, ary maro be ny fiara fitateram-bahoaka miaran'izao zavatra tenenitsika zao. Zany hoe koropaka be zany ny mpitandro ny filaminana izay everina fa nanatanteraka baiko ka nanakana an'izay fitateram-bahoaka, mety hoe midona tsetroka be na mety hoe malotoloto ny lokony, fa zay ny fanehatra tamin'ny mpitandro ny filaminana zany de avy hatrany de nahazo contravention, de tonga de mody aza saina mivoaboaka aloha tony fiara fitateram-bahoaka tony maloto na midona tsetroka na hafahafa ny lokony na ohatran'izany, satria mahamenatra raha reny zany mandalindaloka sendra mitsipalotra amin'ireny no mason'ny vahintsika. Tsy anaovako commentaire zany fa maromaro ny fisehon-javatra ohatrohatran'izay, teny manodididina nanosy ny fikoropahana nanambomboatra ny zavatra teny sy nohatran'izany, satria izy vahiny. Ny hotsipiatsika manaraka de ny hoe nanaitra kely ilay coup franc ao amin'ny La Gazette, tonga teto izy Ban Ki-moon de i Madagasikara no hitany fa tsy ny vahoaka malagasy. De rehefa tena mandinga tokoa anao ny mpitondra katrakatraka amin'ny costard sy ny cravatte sy nohatran'izany no de avy hatrany teny amin'ny Carlton no entina de entina any amin'ny toerana miraratra. Zay ilay ataontsika hoe ny zavatra diso ihany, satria mbola tsy tonga eto Madagasikara kory Ban Ki-moon de fa fantany hoe iza ty Madagasikara asiany tongony ty, ka na e tsara vela tsy ohatrany manao ahoana ary sika menakavy tsy manova inona zany, ary aitsika mihitsy io me tsara vela tsy io. Ny fanamarena manaraka de ny hoe firy tamin'ny malagasy na teto Antananarivo na tany amin'ny faritany no tena nandray ataontsika hoe ho zava-dehibe, ka tena hoe ny entam-po, zany hoe enthousiaste tena ankoatran'ny mpitondra, fa de ohatrany hoe de mijery vaovao ianao de ohatr'izany, de sasany ary sady mijery vaovao no tezitra. Ka izao zay le tsetsatsiaritra fa ny votoantin'ny resaka ho resantsika ato anatin'izao famakafakana zao dia tena aleo resahana mihitsy
indray mandeha indray efa nanao kely ah indray mandeha raha tsarotsika tany alolo kely tany fa horesana indray mandeha ity resaka hoe fanongana mpanjakana ty fanongana mpanjakana tena io mihitsy zany a noloa hevitra manontolo horesahana ato anatin'izao fandarantsika izao. Ina mahatonga antsika hiresaka an'izany satria ankoatra an'izay resaka nataony Ban Ki-moon dia niresaka izy tamin'ny teny anglisy dia nadika tamin'ny fiteny frantsay ary mazava tsara le resaka fa raha hoe misy mikonokonona fanonganam-panjakana ka raha manao an'izany fanonganam-panjakana zany a dia tsy hankatoavin'ny firenena mikambana zany ary na ny vondron'ny Afrika koa aza tsy hankasitraka an'izany fanonganam-panjakana izany. Dia afantsika sika manontolo amin'izay resaka izay a ny dinidinika hoentina. Zao zany zavatra horesantsika namana onipra sady velarina amintsika ampieno. Kisendrasendra ve ilay vanim-potoana, kisendrasendra ve ilay vanim-potoana hoe aty aloha kely ny 13 May no tonga eto Madagasikara Ban Ki-moon. Jereo tsara nge le chronologie tonga teto izy a ny 10 May dia nandao any Madagasikara izy a ny 12 May dia androany 12 May rehefa nivoaka mazava tsara ilay kabary nataony Ban Ki-moon hoe tsy ekena ny fanonganam-panjakana dia nahazo hery be mihitsy ny filoham-pirenena ary avy hatrany dia natao ny fiatrehana ny famindram-pahefana teo anivo ny semgam teo aloha sy ny semgam vaovao ary androany 12 May dia avy hatrany dia nanome lesona ny 10 alin-dany filoham-pirenena hitanareo amin'izany ary tao anatin'ny kabariny dia nitrikitrihana fa tsy mety le fanonganam-panjakana enonge ty kabariny filoham-pirenena androany ty nonotranga fihaonana tampony fahenina amby folo ny francophonie eto amintsika efa mitodika ty amintsika izao tontolo izao mbola misy ray ny manaratsy tena tahaka ny ombiatsika firenena ngeny jeretsika firenena ngeny ampandrosotsika fitiavatany razana ngeny ilaina ampandrosoana an'izany fa tsy ny fitiavateny ary fotoana androany mba iarahantsika mifanaingy iarahantsika mifampitaritra ho amin'izany fitiavatany razana izany ka mitsodrano anareo mirahalahy izay mitsodrano anareo amin'ny tafibahoaka izahay na zandarana miaramila mba hitarika mitodika any aminareo foana ny olona fa azagaga rehefa misy mahazo dia aiza le miaramila aiza le zandary anka rehefa mahita ny sasatsasany ao aminareo milaza hoe zay anongana andrahany zay anao andranona dia gaga hoe ry fangareny tsy miaramila fa inana ndraikitra eo an'loany zany zavatra zany fa aiza le fitiavatany razana hitondra amin'ny filaminana katsahany ary inana ndraikitra eo miaramila eo androan'ireny olona miopepy reny zany ny fantanina zay mipetraka amin'izao fotoana izao zay lasy Ban Ki-moon 12 May 12 May filoham-pirenena mandamina ny eo anivon'ny 10 alin-da hoe raha ohatra zany ampitotoizitsika dia hitanareo mazava reny zao ny afatry ny iraisam-pirenena samy mbola madôly indrindraindrindra 13 May rampitso vita moa zay événement zay dia ny mpanao gazety mbola
nanao interview ivelan'ilay cérémonie officielle de ohatrohatran'izao navaly filoham-pirenena n'le izy. Moa ny velona hoe hevitra amin'izany fa ozy mamerina le teniko teo hoe ara-dalàna nga moa zany, ara-dalàna nga zany izy no aonganao mivoaka malagasy no aonganao zay nametraka an'le filoham-pirenena vidin'ny mivoaka malagasy. Ka zany resaka zany ange imenareo raha ilazako hoe efa tamin'ny taona 5 sy 700 nefa misy foana zany de isa taona misy ka zay indrindra mampametraka an'le fanontaniana hoe ilaina foana ve namerina an'izany ary ny fisiny zany na ny fitenenana an'izany ve nampandroso foana ty firenena ty nampilamina foana ty fiarahamonina ity fanontaniana ny anao apetrako satria ifampieritrretana ny rehetrarehetra reny zavatra ireny ary rehefa nitenenina teo moa de niteneniko teo hoe fanajana le fifandimbiasa-pahefana ao anatin'le fifidianana zay ny fototry ny filaminam-pirenena, zay ny fototry ny demokrasia ary zay ny fototry ny tena tokony fanaovana politika. Ka raha raisitsika zany resaka zany de izao araka le nambarantsika teo hoe na tiana na tsy tiana matoa efa ny sekretera generaly ny firenena mikambana mihitsy no asaina manao fehezanteny ohatran'ireny. Na tiana na tsy tiana rehefa avy nanao an'iny fehezanteny iny ny sekretera generaly ny firenena mikambana dia any amin'ny tafika no avy hatrany alehan'ny filoham-pirenena. Misy karazana panika ihany ao na hoaiza na hoaiza ary ireto préfet de police ny le BNCRGN sy ny karazany zay isak'izay misy olona anao zavatra ka efa tena manao tao foana mialatsiny amin'izany fiteny zany hoe efa tsy mijery tsony amin'ny hoe kabary ohatrany ahoana tokony atao amin'ny toerana tahaka an'inona misy panika ao. Misy panika ao amin'ny lafin-javatra ohatrany tony efa elaela no nitenenantsika an'izany amina firenena anankiray dia misy mahavita soamantsara mihitsy tompoko. Tsika mieritreritra hoe zany sekretera generaly ny firenena mikambana zany ve mety ho azo amboamboarina ny lohany na ohatran'izany fa misy mahavita mihitsy hoe mba manaova re tompoko kabary ohatran'izao mba hararoty kely rehefa mba miteny ianao bitsibitsihana indrindrandrindra tao anatin'ilay conférence de presse tsy ahoana teo de mivoaka iny filazany ny sekretera generaly ny firenena mikambana iny hoe tandre manonga-panjakana fa maheno fa misy mitady anao an'izany iza no niteny taminy zany hoe hita be zany hoe nampirisihana anao an'izany fitenenana zany ilay sekretera generaly ny firenena mikambana ohatran'ilay resaka Ilze Parsa hoe fanontaniana amin'ny teny gasy ny apetraka na mpanao gazety zay tsy nampozony na ny présidence na ninona fa efa nomanomanina tao anatin'ny valiteny mety mipotra tao fa tamin'ny teny anglisy no namalina azy. Ka aleo ho resahana mihitsy tompoko ity resaka hoe fanongana mpanjakana ty. Za de mitaona atsika tena iaino anaraka tsara n'ilay zoikevitra satria tao ao tena natsikaritra fa misy olona zany na inona tenenina eto amin'ity resaka tya de nitadiaviny de hoe inona no andonana an'ilay zavatra tenenina. Ka zao averiko ndray mandeha indray raha misy angamba fandaharana izay misy famakafakana tahaka an'izao ataotsika zao ka hoe le mpamakafaka mihitsy no
miresaka am'le olona amin'ny telefôna mivantana de mba anisany tena esprit napetraka ty fandarinany marina ty zany hatrany amin'ny Andohany ka hatramo zao ifampiresantsika zao. Ka matosika manao famakafakana de vita ny famakafakantsika de misokatra ny ady hevitra de mbola mamerina hoe tsy resaka sens unique, afaka mandeha ny ady hevitra samy hafa, azo tsikeraina zay azo tsikeraina, azo anaovana ady hevitra zay anaovana ady hevitra. Fa indraindray ilay feo miainga avy amin'ny miditra no mitady ohatry ny ambolo hoe tsy misy ady hevitra misokatra am'izay resaka ifanaovana, ka horesahana ity resaka fanonganam-panjakana ty. Zao no hitondrantsika azy. Talohan'ny conférence de presse teny avoloha dia nanao lahateny teny amin'ny anteneran-doolona ny secrétaire général ny firenena mikambana. Niarana naiky zay nahita sy nandre fa enjana ny kabary nataony secrétaire général ny firenena mikambana tao amin'ny Sénat. Potsipotsiriny tao daholo, ny resaka hoe kolikoly, ny resaka hoe tsy manaja ny zon'olombelona, ny resaka hoe tsy manaja ny fahafahamiteny, fahafahamaniho hevitra, ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana no potsiriny tao fa goavan-doatra ilay endriky ny fahantrana eto Madagasikara ary notsipiany fa farahidiny faralahany reo firenena rehetrehtra Madagasikara amin'ny ezaka amin'ity resaka tsy fanjari-tsakafo ity. Raha fehezina zany dia raha tsy tantana le firenena, tsy mety ny fitantanana le Madagasikara, miverin-dalanytsika amin'ny lafiny maro. Fa noho ny tonga teny iavoloha Onipra ny valiteniny Kofi Annan de tsy ekena ny fanonganam-panjakana. Eny Anosy ianao zany mamotsipotsitra fa any amin'ny mangitsokitsoka no misy an'ity Madagasikara ty. Tsy mety ny zao, anao viezaka notra ny zao, jereo ny momba ny tony, jereo ne ty fantrany olone, jereo ne ty zazanone, fa tsy azo aongany reo tandreo manokanoka-panjakana fa tsy ekenay. Tsy mety. Raha hoentitsika zany zavatra zany dia matroka ny fomba ny ijeren'ny Ban Ki-moon ny zava-misy eto Madagasikara. Raha atao mivantambatana de hoe be loatra ny kolikoly, be loatra ny fanondranana ny tsokosokony arem-pirenena, tsy manaja ny zon'olombelona le fitondrana, tsy manaja ny fahafahamiteny le fitondrana, tsy manaja sy ny sisa sy ny sisa. Fa raha raisitsika tsirairay manao kolikoly le fitondrana. Inona ny valiten'ny Ban Ki-moon teny iavoloha? Tsy azo ahonga ny fitondrana io na zany aza. Miondrana ny arem-pirenena, trafiky ny arem-pirenena. Inona ny valiten'ny Ban Ki-moon? La même personne qui parle. Be loatra le fanondranana
tokony ho saziana amin'ny mpanondrana sy noatran'izao fa tsy azo ahonga ny fitondrana io a. Ny mpitandro ny filaminana tsy manaja ny zon'olombelona, manakana ny fahafahamiteny, fahafahamany hevitra, tsy azo ahonga ny fitondrana io a. Jereny ty fahantrany vahoaka tena any amin'ny farahidiny ny vahoaka maro fa tsy azo ahonga ny fitondrana io a. Raha jerena dia aty amin'ny faharoa amin'ny farany Madagasikara amin'ny olana amin'ny tsy fanjari-tsakafo na malnutrition fa hoanao zy Ban Ki-moon tsy ekenay nareo raha manongana ny fitondrana io. Ary na ny Union Africaine azy tsy anohana nareo amin'izany. Raha kapoka nefa le zavatra tenen'ny Ban Ki-moon mal gouverné, ratsy tantany Madagasikara, mauvaise gestion, fa tsy azo ahongana io fitondrana io. Raha fehezina zany ninona fimenomenomantsika menakavy teto, scandale samy hafa no manodidina ny flo, ny grand dossier rehetraretra, ny corruption zay efa tena ry zareo any tampony any mihitsy no mivoaka gazety isan'andro. Ninona eo anatrehany zany zavatra rehetrarehetra zany dia napetraky Ban Ki-moon ho tsy maty manota ny fitondrana era-jonary mampianina. Eny marina ane nareo fa manao corruption, marina ane nareo fa mandaroka olona rehefa mba manao fihetsiketsehana ny olona, marina ane nareo fa manao trafikana bois de rose, marina ane nareo fa manodikodina volam-bahoaka, marina fa zao tsy azo ahonga nareo, tsy azo atao ny manongana anareo. Isika dia mametraka ato anatiny ty famakafakana ty, azo ataony manonga-panjakana. Raisiko zay andraikitra zay, azo ataony manonga-panjakana. Sika rehetrarehetra manko akapobe me tsaratsara velatsy na mpanao politika na ina anao hetsika arianana fa tsy hoe manonga-panjakana akory, tsy hoe manana fanjakana akory. Azo ataony manonga-panjakana. Rehefa fanjakana manapaka n'ilay contrat social, ny fanarahana tamin'ny vahoaka niaraka taminy. Le endrika sy le fomba anaovana ny fanonganana no edikevitra. Azo zao mantsy ny tena manahirany, efa tellement efa diabolisena loatra le hoe coup d'état. De ninona zany de coup d'état fanonganam-panjakana, coup d'état fanonganam-panjakana, coup d'état fanonganam-panjakana. Fa izay no hazavaitsika eto. Raha alefahana zany hoe lasa misy dikany ratsy zany le hoe coup d'état, satria raha hoe coup d'état io ataonareo io de ny dikan'izay hoe coup d'état io ataonareo io de tsy mahazo reconnaissance internationale, de tsy misy vola avy any ivelany tonga, de tsy misy ninona de tratrana fahirano le firenena. Zany hoe lasa teny mampitahotra be le coup d'état. Fa misy teny maro azo itenenana an'izany. Azo atao ny mampitsahatra amin'ny asany ny mpitondra. Azo atao ny mampiato ny mpitondra rehefa tsy mandeha araka an'izay tokony ho izy le atao. Rehefa
tsy manatanteraka ny iraka nampanaovy ny olom-pirenena. Azo atao soamantsara zany, ary zay no porofotsika. Ny alohany nandraisan'ny ery Rajoana ary mampianina ny fahefana dia nanao fenianana izy teo ambony lalam-panorenana. Anajany zany lalam-panorenana zany toy ny anak'Andriamaso. Fa ao anatin'io lalam-panorenan'io misy andin-dalàna maromaro manome fahefana, manome fahafahana ampitsahatra ny mpitondra amin'ny asany. Coup d'état ve zany sa tsy coup d'état? Coup d'état ve zany sa tsy coup d'état? Fahefana omeny lalam-panorenana azo atao ny manao empêchement ny filoham-pirenena. Misy andinindiny momba an'izany nge ao anatin'io lalam-panorenana io hoe rehefa mahita ianao fa misy fahavoazana ara-tsaina le filoham-pirenena, vahoaka 3 tapitrisa no azona olona marary saina entina, dia azo atao empêchement le filoham-pirenena. Coup d'état ve zany? Ao anatin'io lalam-panorenana io raha misy fahavoazana ara-batana, ara-pahasalamana, sanatria ny vava mety hoe misy ataka cardiaque, tratrana AVC, na tsy afaka manatanteraka an'le asany le filoham-pirenena, azo atsahatra amin'ny asany. Coup d'état ve zany? Tsika tsy maniry loza fa mitantara tsika zany hoe fa maninona no misoratra ao amin'ny lalam-panorenana zany zavatra tenenitsika zany. Azo atao tsara, tsy maniry loza hoa raha sanatria ny vavaka maty tampoka am-perinasa le filoham-pirenena. Dia inona zany no ataontsika menakavy eto? Misy lalam-panorenana efa miomana mandamina momba an'izany zavatra zany. Fa raha any aminao hoe manao fahadisoana be vava le filoham-pirenena, manao haute trahison, manao famadihana faratampony ny firenena le filoham-pirenena, manitsakitsaka amin'ny verimberina ny ty lalam-panorenana ty ny filoham-pirenena, azo atao mampitsahatra azy amin'ny asany. Dia iny le resaka déchéance. Raha manao déchéance ve zany ny solombavambahoaka, satria solombavambahoaka no hany afaka manao an'izany? Coup d'état ve zany? Tsy resantsika ntsony moa ny any amin'ny hoe gouvernement sy ny karazany. Ary teto amin'ity Madagasikara ty ne reo mpitondra reo ihany, reo HVM reo ihany efa nanao coup d'état institutionnel. Mahafantatra an'izany rehetraretra. Le coup d'état institutionnel dia efa nisy zavatra napetraka tao anatina institution anankiray dia ravana, aongana. Efa niaran'izany coup d'état institutionnel zany a Christine Razanamaso vao tsy ela niaran'izany coup d'état institutionnel zany ny général Jean Ravelonarivo. Tiatsika ambara zany raha ohatra ka mbola lalam-panorenana no arahana, raha ohatra ka mbola misy io constitution io, dia tsy fady, tsy voarara. Tsy voarara ny fampitsaharana mpitondra amin'ny asany.
ary rehefa tsy manatanteraka an'izay andraikitra zay zay tokony ianao azy faritany lalam-panorenana, satria misy député eo, misy HCC eo, ary efa nanao an'izany ny député de naomby fa na tsy mbadiky ny tany amin'ny HCC mahita nefa isika menakavy amin'ny fiainam-pirenena fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Eo anatrehan'izany tompoko a de ny dernier rempart, raha tena mahita tena hoe zava-dozana eto amin'ny firenena ny tafika sy nininy autorité morale sy efa tsy hanao an'izany. Jere ary ty vo lasa maly Ban Ki-moon tonga de any amin'ny tafika amin'ny filoham-pirenena mandeha e manovanova io nge. De ny dernier rempart de ny vahoaka malagasy, ny vahoaka malagasy. Na firenenaiza hony pra, na firenenaiza hony pra, rehefa tapitra ny recours omeny lalam-panorenana ka tsy manao an'izay tokony ho ataony, ny androm-panjakana isanisany dia any ampelatanany vahoaka izay nametraka an'ilay mpitondra no manala an'ilay fahefana nampindraminy, ary eo no mahadiso tanteraka an'ilay resaka filoham-pirenena teo hoe raha manongana ny Hery Rajaonarimampianina hony a de manongana ny vahoaka. Andriamanitra, fa mba afaka manontany ve Hery Rajaonarimampianina hoe ny vahoaka nahatongavako teto amin'ity toerany ity raha ny Israel ny tombo 2 alina ve, ny tombo 3 alina ve, ny tombo 4 alina ve? Ka raha voahongana Hery Rajaonarimampianina ka ny vahoaka no ahongana de mety fionganana vahoaka 100 nge zany na 200. Zany hoe atao fitaovana zany am'izao fotoana zao hoe vahoaka ny fidy ty sy nizaniza manala eto fa raha mikitikitika anareo de le vahoaka ny fidy any ahonganareo. Fa ny vahoaka mihitsy am'izao fotoana zao no fenony kapoka, no fitana, no laingaina, na hodikodina. Dikan'izany ao anatina fitsipika ara-demokratika mazava tsara koa zany no hoe rehefa tsy hanao zay tokony ataony ny any amin'ny androm-panjakana samihafa de azo ny vahoaka takina lay fahefana. Zay le coup d'état zay, raha ohatra ka coup d'état ny tenenana azy, tsy mety tsony ny ataonareo mpitondra mitsangana zay vahoaka rehetrrehetra avereno aty aminay ny fahefana. Misy an'izany any Brésil am'izao fotoana zao, be dia be ny tantara fa atsika maka santionany am'izany maneran-tany. Ka i Ban Ki-moon zany raha efa nametraka formule fa nandalo teto, satria bitsipitiany Atala Beatrice na bitsipitiany Hery Rajaonarimampianina hoe aleo oreny reo mpanao gazety reo hoe tsy manaiky fanonganam-panjakana ianao ve zany Nations Unies? Bon, izy aloha mbola eo dia mampieritreritry zany. Andonga itsika hanao sarisary ho ampitenenana, zany hoe raisonnement par analogie ty ataotsika ty. Ao anatina fokotany anankiray zany ony pra misy zavatra mikorotanrotana tokony alamy hoe aleo ranga mametraka olona anankiray mihitsy tsika andamina amin'ny fiainatsika eto de ampandroso atsika de ampanao an'izao atsika fa tena sahirantsika ty. De vory zany fokon'olona hoe enao raha be
antsointsika hoe rabe. Ianao rabe no hofidianay andamina zao korontany zao. Ianao rabe no hofidianay mba anatsaratsara ny fokotanitsika. Ianao rabe no omenay fahefana ampandroso an'ity fahefantsika ty fokotanitsika ty. Azony rabe le fahefana. Inona ny ataony rabe? Aoriny rabe daholo ny ombin'olona. Fariparitany rabe daholo ny tany. Nareo aloha miala eto fa lasa nareo ary. Amidiny rabe ny tanin'olona. Dorany rabe ny tranon'olona. Angalariny rabe ny tranon'olona. De manomboka memena ny iza ny nangalatra ny omby teto? Rabe. Olony rabe. Ny manodidina ny rabe. Hitanay teto mihitsy fa izy ny nanao an'ity an'ity nandroakanay teto. De manomboka memena zany le fokon'olona hoe ay kay ty rabe ty kay tena jola. Ay kay ty rabe ty tena judo. Talo. Ny olona amin'io maty tsikelikely. De inona no mitranga? Ao amin'ny fokon'olona ao ihany miteny tena aza mikorotana reo olona. Tsika ihany ingeny nametraka ny rabe teo miendrasa aloha. Mbola lavitra be. Miandro rovina. Ny omby ty lany rabe ihany. Ny tany ty lafiny rabe ihany. Tsika ty maty ny rabe tsika efa maty tsikelikely le fokon'olona. Iny rabe avy eo tiapitiapika eo mahita olona avy any fokotany ampitany ranomasina any. Ndray zany omby nangalariny rabe. Tokony amboarinareo io ndray zany tsy filaminana atao fokotany rabe. Tokony amboarinareo io fa tandreminareo eto amin'ny fokon'olona hoetiny rabe manonganongana ny rabe. Tandremo. Ohatrohatran'izany le sary. Enao zany efa mahafantatra hoe sanatria mivava tsy hoe inona. Hoe efa inona ty izy ty sady mandoro trano, mivarotra trano, mivarotra tano, angadiny hatramin'ny tany sy ny fa hoe miendrasa. Tandremo. Ohatrohatran'izany le izy. Ary iza le miteny ao anatina conférence de presse ve zany na de ngeza ohatran'inona raha fahefany zany sekretera generaly ny firenena mikambany zany de mivadika olalana zany zao. Ny fanambarana natao ny banky monina hoe tsy azonareo esoriny io raha tsy zay sitraponay. Olona ray zany miohatra amin'ny 320 tapitrisa no miteny de raisiny le mpitondra zay zavatra zay de mipetraka zay de mandray tao sasany rehefa tao ahoana moa zany ko tsy azo ahongana hono ozy banky monina atao ahoana moa zany ka zao ozy banky monina anefa le banky monina miteny en'izany namotsopotsotra ohatra ny fimenomenomonana atsika menakavy teto ihany kay ny fijery banky monina an'ilay tsy fitezan-drara eto Madagasikara. Ka fahatongavana olona anankiray manapitra mandat mametraka frazy anankiray de raisiny zao fitondrany zao hoery tanjaka de inona am'izay no mitranga. Iny le nitenentsika teo avy hatrany de niazakazaka teny amin'ny semigam filoham-pirenena. Hitanareo zany ry miaramila tsy aza ongana tsy aza ongana zay re manamana-pikasana zany miaramila reny sa tsy miaramila tandremo satria nahazo tohana avy amin'ny banky monina de raha raisitsika zany zao ny zava-misy eto Madagasikara satria tsy azo kitikitihana intsony amin'ny toerany era jonary-mampianina sy ny mpiaradia aminy zay efa mangotragotra keny amin'ny gazety sy ny karazany de zao manao corruption zay
tandremo manonganongana anay fa tsy fotoanan'izany fanongana zany tsony zao. Tazominay ho mpanolotsaina manokana foana Claudine raha zay mamonjy. Na faly nareo na tsy faly, tsy azo nareo ahongaonga ndray amin'izany. Tsy voaverinay atany-drazana ny bois de rose efa lafo. Aleo any. Tsy azo nareo ahonga ndray amin'izany. Tsy apotranay ny rondin 2 millions isa. Tsy azo nareo ahonga ndray amin'izany. Corruption. Aleo andeha. Manongananay eo zay sa. Ny fianakavianay sy nininay sy ny ohatran'izanynay manongana eo zay sa. Zany hoe zany zao eo anatin'le tension de naka force internationale mihitsy le filoham-pirenena de avy hatrany izy de any amin'ny tafika. Ohatrany teteny iza mbola sa. Ohatran'izay le message omeny Ratsonary Mampianina. L'ONU est derrière moi. La communauté internationale est derrière moi. Ny tafika derrière moi. Tanareo fa sondrosondrotra mihitsy le kabary teo. Eo anatrehany zany trangan-javatra zany. Ozy ny filoham-pirenena miendrasa fifidianana. Fa izany fifidianana zany mariky ny fifanajana. Any amin'izany no tokony hitranga ny alternance aza mampiesona. Mbola manitrikitrika asika. Iny fifidianana 2013 iny aza hatramin'izao mbola misy mahita, mbola misy manana proof hoe iza marina ny tena lany. Fifidianana firy nefa mba ny tantaniny ty Ratsonary Mampianina sy ny régime miaraka aminy. Be ny tanàna fimenomenomana tsy fimenomenomana ro. Fifidianana loholona fimenomenomana tsy fimenomenomana ro. Malety fampiasam-bola isan-karazany. Ka ahoana moa no ahafahantsika mitokoteny fantatra fa ao anatina élection zay mbola feheziny communauté internationale, feheziny ty CENI ty no hitsarana amin'izay any Ratsonary Mampianina amin'ny 2018 nefa mbola mandrapatonga ny 2018 de tsy fantatro hoe ohatrany ahoana ny faran'ity Madagasikara ty raha mbola vo mi-mandat le filoham-pirenena la fort dauphin ho amidy io Hermady atao any Jirama io efa iny tsisy tokotaniny reny zao mahazo antsika menakavo manodidina amin'ny filoha rehetraretra manana casserole sy manana grand dossier avokoa. De mametra-panontaniana ripiaino malala. Amina firenena ohatratsika eto Madagasikara ve ny fidy olona anankiray hoe andao zany ianao ony pra ianao rangano aloha hipetraka eo de ataovy zay tianao mihinany ianao atao vokinareo menakavy aondrany ihany ny arem-pirenetsika amidio ty tantsika ty tsy problème zany manaovinareo corruption mividianinareo V8 tsirairay isaky membre du gouvernement mananganangana daholo trano sy nohatran'izany député rehefa mba te haninanina de zarazarao malety ihany ny fidy olona ohatran'izany ve tsika fa ny olo-pirenena matony fidy ny vahoaka malagasy natony fidy de mba olona zany eritreretina hoe anavitra firenena anavitra nyty Madagasikara ty. Ny olona zany matony fidina mba nieritreretina fa anala Madagasikara ao anatin'izao crise efa nanomboka ela de ela zao. Ny olona matony fidina de ampandroso firenena amany olana ara-tsosialy, amany olana raha toekarena, amany olana sy ny sisa sy ny sisa. Telo taona latsaka zao mantany teny sika apetraka ho fanontaniana ny olona nometsika fahefana ve tena nanavitra nyty Madagasikara ty tokoa. Tena mahita ve sika fa misy tsiry-panantenana
ahitana na atarafana hoe ohatrany tena anao ty rajona ary mampiany ty a, tena mety so zavatra mandeha mahita an'izany ve sika anatina ndray andro age defa 2 milliards raha tsy voasakany ny vato no lasa ny ivelany any fa ho ao anatin'ny 2 taona no hitrangany zany efa 3 taona latsaka za tsy mino hoe nisy malagasy ny fidy olona hoe angalatry ty, anao détournement ty, anao népotisme reto, anao trafika nyty raha manga samy hafa ty reto, anao de fa zany rehetrehitra zany no misy 3 ans teo am pouvoir prime ministre telo matoy ianao nanova prime ministre intelo metona zany inona ny résultat tsapan'ny vahoaka malagasy tena matsapa ve tsika ty fa tena misy fandrosoana azo antenaina na tsapaitanana am'izao fotoana zao ki banky monina zay voamaly arany tonga de miteny fa tsy mbola neopampanotran'izany no fantrana jerety tsy fandraridy-tsakafonareo jerety zao maka lesona mitiady mikolokolo mikatso ny firenena ho ny pra mikatso ny firenena fa eo anatriany zany fikatsoany firenena zany zao valy tenin'ny banky monina hoe tsy azonareo malagasy atao ny manamboatra ny tantaram-pirenenareo na inona fikatsoany zao firenena zao tsy azonareo malagasy atao ny manongana an'izao fitondrana mijoro ankehitriny zao na inona fahantrana na ambany ny sakafo hoan'ny ankizy sy ny tsy mianatra sy ny tsy azonareo malagasy atao ny mandamina an'izany rehetrehitra zany izay no mahatonga atsika hoe andao ho resahana ty raha ty fa any an-dafy rehefa tratra ao anatina skandale anankiray ianao ho ny pra tsy voatery mila vahoaka manapitrisana eny amin'ny arabe de mametra-pialana ny olona manaja tena na tsy izy aza no auteur principal miala izy manaja tena izy de mandamina ny rarahany any amin'ny fitsarana satria ny toetsain'ny olona ambony satria le poste de responsabilité mipetrahan'le olona tsy toerana ikatramona olona na ananganana arena tsy aradrariny vao nivoaka angeny scandale de Watergate tamin'ny 1977 na metra-pialana nge zany Richard Nixon président des États-Unis, un président qui a démissionné raha azo atao hoe coup d'état zany de coup d'état médiatique satria ny fampalala vaovao no nanao an'izany firifiry ministre frantsay na metra-pialana raha vao misy scandale mandeha mamofopofona vao farany teo prime ministre islandais ao Islande vao voaka io raha Panama Papers io izy na metra-pialana voalohany fa zany culture zany tsy eto amitsika jerety grand dossier amin'ny maharanty mbola mikimikimika sy mikimeme sotrode tsy mataitra anafo zany ministra foana mitety n'ity régime matraizaka traiza ty tsy culture atsika zany mametra-pialana zany ka rehefa tsy culture atsika mametra-pialana rehefa tsy vitan'ny olom-bo fiditsika mampiatra ny lalam-panorenana ampitsarana an'izay olona miopefy eo amin'ny fahefana ahoana zany ny fomba ampitsarana an'izao massacre famonoana firenena zao ahoana no ampitsarana an'izao alatra mpevava tao eto amin'ny firenena zao ahoana no ampitsarana an'izao fanodikodinana samy hafa zao
zao varotra tanindrazana samy hafa zao, satria tsy toe-tsainy mitondra eto amintsika le manao le hoe culture de démission. Ny fanohatra amin'izany nitranga te Afrika prédateur de pouvoir. Rehefa mahazo fahefana ianao de mamikitra de ny manao fiarikarena aingana sady glady ngeza be, zay ny maiky, ary zay mikitikitika anao de ataonao mahita angano. Ka eo anatrehanao hoe firenena fadiranovana nefa manan-karembe ohatra nyty Madagasikara ty ve? Tantanina olombitsy, zay ny olombitsy mitavana mahamadika ny zavatra rehetrarehetra any ivelany any, mamarotra ny zavatra rehetrarehetra any ivelany any. Ho jerentsika ho rava, ho jerentsika ho lavo le firenena, satria ozy bankimonina hoe tsy azo kitikitihana izao fitondrana zao, de mametraka tsika, mametraka tsika. Aretina ve, problema ve no azo am'le coup d'état sa fanasitranana firenena? Marina zany. Raha ny zavatra nitranga tany aloha dia hafa ny fiodin'ny zavatra, mbola iverenantsika io zay rehefa avy eo. Zao resadresaka ataontsika zao zany de zao naiza firenena rehefa atofoka ny olona, dernier rempart ny vahoaka midina an-dalambe miteny hoe basta, okizay, tapa-kevitra anamboatra ny tantaram-pirenena. Ary nisy firenena tafavoaka, nitraka, mijoro tao aorianan'izay fitroaran'ny olona zay. Zany hoe any amin'ny firenena sasany tsy voatery ho ratsy ny coup d'état. Ny teto amintsika raha ny teto Madagasikara ndresana, ny nahatonga ny coup d'état rehetrarehetra teto ane tompoko hoe tsy nisy fitondrana ny ongakongana fahatany teto. Raha ataoko mazavazava kokoa, zay mpitondra teo amin'ny fahefana ihany no nanamora ny fionganany, zay mpitondra teo amin'ny toerana ihany no nanongana ny tenany, fa tsotsotra nitosika nataon'ny olona teny amin'ny arabe, natosika ara-politika, nampirodana le mpitondra. Tsy ny coup d'état ny ratsy raha ny teto Madagasikara ndresahana, fa nazy ray alehany nampisy olana ny fomba nanaovana le coup d'état, nazy ray alehany niendrika nisehon'le coup d'état ny tsy nety, ary ny tena ny verimberina teto amin'ny tantarany ty Madagasikara ty dia ny fomba nitondrany ny mpitaritolona. Zany hoe le mpitaritolona nandrodana n'le olona teo nombany ny vondrombe iraisam-pirenena na ny communauté internationale no nahatonga ny hoe ratsy ny coup d'état, nampidikizo ny coup d'état. Satria nazy ray alehany nivadika tamin'ny zavatra ny fanarahana teny amin'ny arabe ny mpitaritolona, na mety nisy mpitaritolona ihany tena nieritreritra anao zavatra ho an'ity Madagasikara ty fa nitengena ny communauté internationale, de lasa isika na ianareo na ry zareo nidina teny amin'ny arabe ny diso. Hitanareo zany tsy nety le coup d'état nataonareo, hitanareo zany zao no mahazo ny firenenareo. Indrindrindrindra moa rehefa vita ny coup d'état ka nisy mpitondra napetraka tao aorianan'le coup d'état, ny zavatra ataon'le mpitondra napetraka tao aorianan'ny fiovanjavatra teto amin'ny firenena dia ny nanome lamosina an'ilay tolona ny engany. Ny fanohatra ny zavatra mifanarahana teny amin'ny arabe no ataon'le mpitondra. Ary zay no mahatonga antsika amin'ny teny hoe gaga. Fa saika zao foana ny zavatra mitranga.
rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Marc Ravalomanana tao aorian'ny coup d'état en 2002 de izao ny zavatra nyteneny voalohany, tsy fotoana ny coup d'état tsony zao, tsy fotoana ny fidinana an-dalambe tsony zao, de zay nidina teny nahazo ny anjarany. Vao tonga teo amin'ny fitondrana Andry Rajoelina tao aorian'ny coup d'état en 2009, fananiko mihitsy ny tonga de atao hoe coup d'état daholo reo rehetrrehetrreo, satria raha ny tena izy de révolution, fitrangam-bahoaka anova zavatra eto amin'ny firenena. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andry Rajoelina tao aorian'ny 2009, io mifefy ny kianjan'ny 13 mai, izy no nanokana ny place de la démocratie fa tsy azo nampiasaina tao anatin'ny transition. Ary tsy tonga filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina raha tsy nohon'ny tolona 2009, satria na Waiza Hery Rajaonarimampianina na Waiza dia Salaka sy Ravindaisoa amin'ny Andry Rajoelina, ary ny fanohanany Andry Rajoelina azy no mahatonga azy filoham-pirenena. Rehefa filoham-pirenena izy amin'izao fotoana zao dia io ampanovany ny Florence sy ny préfet de police io tsy azo atao, tena voarara tandremo. Anefa le olona zany zay nitaritolona ka natery ny tolom-bahoaka teo amin'ny fitondrana dia saika ny vady Belirano tamin'le vahoaka malagasy. Raha tsy manao trafika de mivarotra tany razana de mamotika an'le firenena de mipetraka amin'ny fanontaniana. Le vahoaka ve zay nitsangana nametraka ny hoe ok zay zao fitondrana, ary zany a no mahatonga betsaka mantsy zao no mametsiny le malagasy hoe ankinareo tsy mihetsika, nareo ohatran'izao, nareo fa le vahoaka malagasy koa mba efa nahazo lesone hoe kiraha meno arabe aza moa de ahoana indray ny toyany, de ahoana ny anaovana ny avizanana iteny amin'ny arabe teny, tena mba hikarakaranay ve le olona, tena ahoana ny toyany sy nohatran'izany. Zao aza telo taona latsaka kely Rajaonarimampianina ny eo, zao ny zava-misy. Ary mahita zany hoe ny vahoaka aloha zany de efa mahita tsy mandeha amin'izay loha ny fiainam-pirenena, mihemitra le raharam-pirenena, fiarahamonim-pirenena mihemitra le raharam-pirenena, tsy mety le fomba hitantanana ny firenena. Ny fivondronam-ben'ny eveka tena reny ny zavatra nytenena, ny syndicat samy hafa marobe eto Madagasikara menomenona amin'le atao le fitondrana, mbola nanampitrotraka Ban Ki-moon, tsy mety ny corruption, tsy mety ny ohatran'izao, tsy mety ny ohatran'izao, tsy mety ny fa zao feteny farana atao Ban Ki-moon, tsy mahazo manonga mpanjakana, tsy mahazo manonga mpanjakana. Ndraindray koa mantsy ny tena manahirany na syndicat io na mpanao politika io na inona io zay midiny eny amin'ny arabe de ny zavatra takinay de efa le syndicat efa miteny corruption Claudine ny takinay de ohatran'izao fa zay tsy hoe anonga mpanjakana, manina me tsaratsara vela tsy ohatrany e. Rehefa fitondrany efa tsy mety de taperina ny datin'androny de mijery an'izay fomba tokony hanamboarana le firenena, ny adi-hevitra tokony hipetraka. Comment, ahoana ny fandaminantsika menakavy mba tsy hiverina ny takaitra sy ny lesoka sy ny tsy feteza ny fampitsaharana ny mpitondra eo amin'ny asany, zany ny tokony amboarina, zany ny tokony jerena. Zao ny zavatra tena manahirana, zavatra manahirana de zao, misy teny anankiroa reto, ny anankiray de ny hoe coup d'état, fanongana mpanjakana,
ny anankiray a de hoe révolution ato anatin'ny tony resaka révolution tony ary a ndraindray a misy teny maromaro miteraka ao anatiny ohatrany hoe révolte zany hoe fikomina, mety hoe soulèvement, fitsanganana mitsangana ny olona misy ka zao ilay coup d'état fanonganam-panjakana izay ankapobeany le tena hoe endrika coup d'état hafahafa manahirana, de ohatra zany hoe misy fitondrana anankiray mijoro, de mety hoe tena mba misy efa ezaka atao le fitondrana na mipetraka stable tsara le firenena ohatran'izany, fa tsy ahoatsehony eo a de misy olona ao andapa na misy miaramila tonga de mandrombaka fahefana, zay le hoe coup d'état militaire. Ohatratsika teto Madagasikara zao ohatrany a no tendrena ho filoham-pirenena ny colonel Richard Ratsimandrava tamin'ny 5 febroary 1770 a, tsy ampy herinandro kory a de nisy namono coup d'état iny, coup d'état ary niantra manaina satria maty le olona. Zany hoe lay coup d'état zany a de karazana fandrombahana fahefana ao anatin'ny vanim-potoana tsisy nizaniza manam-po, fa ny révolution amin'ny ankapobeny a dia ambadiky ny révolution tsy maintsy misy hetsi-bahoaka, fientanam-bahoaka, misy fijoroana, mety misy fikomina, ary ao anatiny zany fitsanganana zany a satria tapa-kevitra andamina ny tantara n'ilay vahoaka dia mety mirodana ilay fitondrana miatrika an'izany révolution zany. Firifiry teto ambonin'ny tany raha miteny Ban Ki-moon hoe tsy azo atao, tsy ekeny ny fianakaviam-be raisam-pirenena, tsy ekeny n'ONU, tsy ekeny ny vondron'ny Afrika ny manonga-panjakana. Firifiry teto ambonin'ny tany ny karazana révolution niseho, ary tao ambadiky zany révolution zany a de nirodana le olona na le rafitra nipetrahan'le olona, de ny farana alohan'ny fotoana ny zavatra rehetrretra. Firifiry ny firenena nanao révolution teto ambonin'ny tany, eny fa na de reto firenena efa mandroso be reto aza, Frantsa zao io mbola mibaikobaiko atsika io, fa io Frantsa io nge tsy ohatrohatran'izao ny tantarany, enarana ny ampianarana ne ny révolution française tamin'ny 1789 1770 ny tsangana ny trotra neny vahoaka frantsay, nefa mpanjaka Andriamanjaka no nitondra. Louis XVI moa no nifanehatra ary nienjera fanjakany ny Andriamanjaka no hoy izany fitroarany vahoaka frantsay zany. Tadidio tsara fa teto amitsika tsy mbola nisy hoe mpanjaka no napopoaka fikomim-bahoaka teto Madagasikara. Io États-Unis tanjaka voalohany maneran-tany io nanao révolution, nitrotra le olona nitoetra tao États-Unis
satria zanatany anglisy nitaky indépendance. Na ity Corée du Sud misy ny Ban Ki-moon ty aza kidrakidra be tao Corée, firenena anankiray io tamin'ny voalohany nanomboka tamin'ny 570 hatramin'ny 350 novaky roa le firenena taty amin'ny 350 ny atatsimo, ny toana ny tandrefana, ny tavaratra, ny toana ny tatsinanana. Hatrany Alemana tao aorian'ny ady lehibe voalohany nisy révolution natany, maneran-tany firifiry ny vahoaka nitsangana, nandrodana rafitra tsy mahomby, nandrodana mpanao didjadona, nandrodana mpangalatra eo amin'ny fitondrana ao amin'ireo tany matanjaka reo, maneran-tany nitranga zany i Rosia tamin'ny 770 tonga de etsy bahoaka tamin'ny volana febroary 770 nidina andalambe ny vahoaka rosiana. Volana vitsy monja tao aorianan'izany mbola tsy tapitra, namadika tantara indray ny mpanao politika tarihan'i Lénine tamin'izany. Tsika ambara de hoe eo anatrihany tsy fetezana rafitra na tsy fetezana fomba fitondrana, fanao maneran-tany ny manamboatra an'izany tantara zany ary mametra-panontaniana sika iza no tao aorianany coup d'état ny CSS, tao aorianany révolution na CSS nitranga taty amin'ny monde arabe. Nisy ilay hoe printemps arabe taty nanomboka tamin'ny 2010 12 iza no nitsotsoka an'izany. Nisy karazana révolution samy révolution jasmin inona nanomboka tao Tunisie, nandro tanana amin'ny Ben Ali, nandalo tany Egypte, nandro tanana ny Hosni Moubarak. Tadity fa raha 2010 no nitranga ny printemps arabe, 2009 no nitranga taty Madagasikara, ary saika coup d'état daholo zany raha coup d'état satria nisy vahoaka nitsangana de nirodana ry Ben Ali, de nirodana ry Hosni Moubarak sy ny karazany, fa naninona ny communauté internationale no nahavita nanongotsongo hoe toanatsika ny mpandimben'ny Hosni Moubarak ry Mohamed Morsi tamin'izany fotoana, toanatsika ny mpandimben'ny Ben Ali. Ny teto Madagasikara coup d'état de mijanona coup d'état, ary tao aorianan'izany herintaona tao aoriana mipetrahan'ny Mohamed Morsi teo amin'ny fitondrana, nidina andalambe indray ny vahoaka Egyptianina, nahita fa nivadika tamin'ny tolona Mohamed Morsi, atsahatra de nahongana indray. Tian'izany resantsika tenenina zany de hoe azo ny vahoaka, azo ny mpanao politika atao ny mandamina ny tantaram-pirenena. Fa raha ohatra ka tsy izay ny zavatra mitranga de miariary mazava loatra fa manao ingérence. Raha ohatra moa zany hoaka tena tapa-kevitra tokoa ny vahoaka malagasy rampitso ka rakotra 13 Mai mivoaka ny trano daholo ny olo, mendame mbavy ny inona, ka mitaky ny hoe mitsahatra amin'izay zao fitondrana zao de diso ve ny vahoaka malagasy? Tsy mety ve zany? Raha manoloana an'ireo scandale be dehibe samy hafa tery aloha nitranga, raha tapa-kevitra ve na mpamily na mpivarotra na inona hoe zany aloha de tenentsika mahatombo lasa mandraondraona na préfet de police na ny izy ty Nemoraig no ohatran'izany hoe tandremo satria mietrety
tsy mampatahotra le folona, tsy betsaka le olona, tsy zao ny olona. Fa ny tolona rehetrarehetra mitranga teto amin'ny firenena rehefa manomboka mamaky ny any amin'ny 9 alina, 9 ray hetsy, ny ray tapitrisa, tsisy force avita hamaky en'izany. Raha tsy efa de mila raharaha. Ka raha izany no mitranga rapitso, diso ve ny malagasy zay mamaky gazety, mihaino radio, mijery fahitalavitra, mahita ny fiainany andavanandro, ka mieritreritra hoe taty Afrika ane firifiry zay coup d'état, firifiry zay révolution mitranga taty zay. Ary zay anisan'ny mahatonga antsika amin'ny teny hoe tena tsy navy tsafanahinina no nahatonga any Ban Ki-moon nanome lesona ny malagasy mihitsy ane, nomena lesona amin'ireny hoe tandremo mikitikitika an'izao fitondrano zao. Rajonary mampianatsy ny ekipa nefa tonga de mety efa manapoka champagne ndray de fa atsika le retsy ny 2018 Fatony secrétaire général ny FMI ONU tony azo appreciana, azo ampitenenina komba mamaraparana mandaa io izy no ananina rotsirotsinao tonga dia Madagasikara, omenao mba plaisir tena marina fa 2 andro mba tenena monsieur le anina le ohatran'izao fa zay nge misy mitady anongany de miteny. Fa raha tena filoha mazandoa na mpitondra mazandoa tsy voatery iforo-drambo na akalesona amin'izany secrétaire général firenena mikambana enjana ny fanenjana ny Benyamin Netanyahu sy i Ban Ki-moon. Nisy karazana ohatrany hoe inona moa mpampiorooro zany tao Palestine tao de manafika manao herisetra amin'ny Israel de avy hatrany de nigiaza ny Israel le tany de mba niakapeo zany Ban Ki-moon hoe tsy mety ny ataon'ny Israel raha maha olombelona ohatran'izao, tena tezitra Benyamin Netanyahu. Enonge zao vavany feza teny anankiray hotsongaitsika tamin'izay nambarany. Il n'y a aucune justification à la violence. Tsy zavatra azo anamarinana an'izay herisetra ataon'ny Palestine, ohatrany hoe manamarina le zavatra nataony zany Benyamin Netanyahu, ary tezitra tamin'ny zavatra nytenen'ny Ban Ki-moon tamin'izany fotoana zany. De zay le mahatonga antsika amin'ny teny fa ny problema mantsy any amin'ny zareo samy matanjaka zany de tsy akitsitsitsitsy eo amin'izay lafiny hoe inona ny intérêt ny inona raha mijereny Syrie io fotsiny eny tsika. Hafahafa be nge position ny ONU amin'io raharaha io, ny resaka tandrefana sy tatsinanana ao anatin'io raharaha io. Fa aty Afrika, aty amin'ny firenena tahaka atsika ty Madagasikara ty no manome lesona ny communauté internationale. Tany mantra moa atyko, ary ny kapobean'ny firenena ty Afrika moa zana tany tandrefanako, ary ny tena manahirana raha misy vahoaka mitsangana na misy fitondrana harodana ka tsy nierana tamin'ny communauté internationale na tsy mifampiresahana tamin'ny communauté internationale, ny dikan'izay coup d'état de atao ankivy le firenena. Fa firifiry ny coup d'état taty Afrika
izay misy coup d'état mahazo tohana avy amin'ny communauté internationale ary misy coup d'état omeny tsiny satria tsy izy ny nanao azy. Ary ny tantara teto Madagasikara atreto de mbola manamarina n'izay hoe ny communauté internationale no tompo-tanana tamin'ny karazana coup d'état nitranga teto amin'ity Madagasikara ty. Fa ny mahasamihafa azy fotsiny zany de zao ny communauté internationale ihany no mahazo manao coup d'état, ny communauté internationale ihany no mahazo manapitra ny datin'andro mpitondran'ny mpitondra. Fa tsy anjara ny vahoaka malagasy zany. Ny vahoaka malagasy figurant ilaina fotsiny hidiny eny amin'ny arabe rehefa tena ilain'ny communauté internationale hoe tonga ny fotoana fa tsy tiana itsony am'izay Rajounard mampianina de vita ny communauté internationale mampietsiketsika ny olona rehetrarehetra mitaritarika de ny anina ny aoriana lasa daholo am'izay eny amin'ny arabe. Nefa ao ambadika izay hoe tsy tiany itsony am'izay Rajounard mampianina efa vonona ny olona petrany eo ao aorianan'izay. Ary zany anisan'ny mahatonga an'izao hoe tandremo manonganongana ny Rajounard mampianina satria mbola tsy vonony eo ampelantanan'ny communauté internationale hoe karaha sindra lavo tapoka moa Rajounard mampianina de iza no apetratsika eo. Riska be zany ny hoe manala ny Rajounard mampianina tampoka satria sao de maro karavaly manana tapoka ny tonga na sao de Andry Rajoelina tapoka ny tonga ho very eto tsika menakavy. Zany ny fond de problème. Ary fantatry Rajounard mampianina zany enjeu zany de matsiaro izy hoe na de angorona hatrany amin'ny faraky ny lalina indrindra eto amin'ity firenena ty aza ny pomba azy sy ny fianakaviany hitavana mbola tsy décidé ry Ban Ki-moon et consort, ry Véronique Volant et consort, ny karana sy ny sisa modray tsy mbola nisy fitondrana na prevo karana, tsy mbola nisy fitondrana na prevo karana ohatran'izao fitondrana Rajounard mampianina zao. Ary reto karany reto nefa nisan'ny kingy aminao hoe vo verivery tombotsoa am'izay fitondrana eo izy ainy manongana an'eo ao anatin'ny miaro fitondrana zao ny karana communauté internationale ny frantsay sy ny sisa de bedesina ny gasy tandremo manakorotana tandremo manalanala n'izao fitondrana zao. Raha azotsika tsara le resaka de zao raha vo tsy avy aminy, raha vo tsy le communauté internationale manao amin'ny plan efa elagna eny tenenantsika an'izany resaka zany fa famerenany zao atao zao. Raha vo tsy izy ny manao amin'ny plan de coup d'état zay. Fa raha izy nanao amin'ny plan ka izy manapitra ny datin'andro n'izay mpitondra eo de révolution zay miantsona azy fa tsy coup d'état satria tonga de reconnu le olona nateriny le révolution. Fa teto amintsika zany efa nisinisy an'izany famadibady ndraindray le izy atao coup d'état ndraindray le izy atao révolution. Coup d'état ny frantsay communauté internationale ny gasy zay nandimby nahafaty ny colonel Ratrimandrava tadidio tsara fa ny souffle nouveau de la démocratie taty Afrique tamin'ny taona 20 angeka ny communauté internationale no nanoana an'izany satria rava ny firaisana sovietika tamin'ny 1920 ny Cameroun ny firenena taty Afrika nefa ny safidy nanao socialisme de natosiky ny tandrefana am'izay ny fametrahana demokrasia taty Afrika tamin'ny taona 20 tafiditra tamin'izany Madagasikara satria 1 amby 20 nandro tanana andideratsira
iza ny derrière zany coup d'état zany? Ny communauté internationale, fa tsy natao hoe coup d'état rehefa niongana de deratsiraka fa révolution, mise en place de la démocratie à Madagascar. Tsy coup d'état zany. Rehefa napetraka teo fitondrana indray Zafy Albert, hafahafa tamin'ny communauté internationale aloha ty aloha ihany ve averiny dideratsiraka ohatra ny hafahafa de natao indray ny coup d'état institutionnel nandro tanana ny Zafy Albert. Iza ny taorianan'izany? Inona daholo mikimaky natao tamin'izany? De naverina indray dideratsiraka ary aza donona fa tany France niditra tamin'ny RNM taty Madagasikara dideratsiraka no nanomboka ny fitanam-pon'ny olona hoe miala ny deba. Karaha miteny Ban Ki-moon fa tsy ankatoavina ny coup d'état. Raha tena tapa-kevitra zany malagasy de ahoana? Tsy azo atao. De efa ny préfet asaina tena mivary tena mihitsy tolona tamin'ny any nge de mbola tolona ihany ohatra ka tolona isan'androko nga efa tapitra ny ady mifantrana tolona ane zany. Zany hoe zany raha tianreto mpitondreto nareo aza miantsoantsony zany hoe miady mifantrana tsiny zany fa zany foana isa taona de manakaiza zao ny tolona nataonareo tamin'izany fantrana zany. Fa le eto Madagasikara zany am'izao fotoana zao raha atao amina mizana na balance hoe amin'ny balance anankiray mitsangana ny malagasy miteny hoe mba aoka zay fa potika le firenena satria mahantra atsika sy neriapita hoe tsy afaka mitsangana tsony ny vahoaka fa mendrasa afaka rotona mahery de manara-po ny corrompu sy ny voleur sy ny mpanao détournement sy notrotran'izany satria tenenina hoe raha manao coup d'état nareo de mahantra. De am'izao fotoana zao nefa ve raha tsy manao coup d'état fa eo le mpitondra de manan-karena fa mbola mahantra ihany ka raha même résultat samy fahantrana fa ao anatina fahantrana nefa misy olona mitavana n'le zava-misy ary mamily n'le firenena any ankady. Tsy alao ihany mba mahantra fantsangana nanao combat farafaratsy ny afa-tsiny eo anatrehan'ny tantara indrindrindrindra afandray ny fipetrany. Raha hoe tao aorianany 2013 ka nisy rafitra mazava tsara 4e république misy mpitondra ka tena mba hoe manao ny ainy tsy ho zavatra tena mba mahisy tsirim-panantenana eo ambesiny maro hoe mandeza ny fiainam-pirenena zany de nefa mba misokatra kosa de adala zay olona manelingelina an'izany fitondrany zany adala. Raha mba hita efa tena mizotra makany tsika menakavy tena mizotra makany mifandrosona tokoa velo sika menakavy ty eo anatrehany zany zavatra tenenina zany. 91 zany resantsika zany fa raha ny zavatra misy raha ny zavatra resahana de hoe miainga amin'ny lesona ameny Ban Ki-moon hoe tsy azo kitikitihana zao fitondrana zao de raha vadika zany zay fomba firesahan'izay tsy afaka alana reo fitondranareo ratsy ry zareo karana frantsay communauté internationale no manala azy reo ny afaka manao an'izany fa tsy ianao vahoaka malagasy, tsy ianao zay syndicat, tsy ianao zay syndicaliste, tsy ianao zay raha mbola tsy mitsoka sifle zany reo de eto tsika de eo no mahatonga hoe mandra-pahoviana izay tanana mitsabaka
mangarombolany eto Madagasikara zay aza tonoana hiditra 2008 am'izay isika. Ny FMI ny Banque mondiale nge tompoko no nitsoka sifflet voalohany nanome carton jaune any marika Ravalomanana, carton rouge kory ary. Eo ndraindray mbola matsiazo le hoe ny Amerikanina mihitsy nge no lâché nanary marika Ravalomanana rehefa ny FMI sy ny Banque mondiale no nanidy robinet tamin'ny 2008 ary rehefa mipoka ny crise ny 2009 aza tonoana fa Nils Samar Quarta tsy ambassadeur frantsay kory, Nils Samar Quarta no nandeha teny Avilo nandresy lahatra marika Ravalomanana ametra-pelana coup d'état zany sa tsy coup d'état lavay ny talohan'io marika Ravalomanana mbola niteny tamin'ny vahoaka hoe na ho tapitreto aza ny haiko tsy miala ato amin'ity lapitya. Iza zany nanonga-panjakana fa zao ny problème rehefa nanaiky nametra-pelana marika Ravalomanana efa nifarita ny communauté internationale hoe raha miala any aminao ty fahefana ty de omena ry amin'ny tafika ry Hippolyta Ramarson. Teo no nitranga ny problème satria nirambasany Andry Rajoelina le fahefana. Hitatsika daholo ny scandale tery amin'ny episcopasy ny karazany tamin'izany. Tena nanomboka teo de hoe coup d'état satria diso le plan napetraky ny Amerikana de nampiainana tao anatina crise 5 taona tsika tratrana fairana de nasaina ny arany tondra atao daholo ny mpanao politika rehetrrehetra. Iza no mibaiko ny raha eto Madagasikara? Ny vahoaka malagasy marina ve satria hoe mendrasa élection fa nareo vahoaka nge ny tompo-teny farany, tena tompo-teny farany ve ny vahoaka? Inona ny azo ny vahoaka malagasy natao rehefa niterena am'izay fa tsy maintsy atao amin'ny volana Desambra 2013 ny élection? Afaka ny sakanana ve zany? Nefa mandika an'izany, manohitra an'izany, mandrara an'izany ny lalàna velona eto amin'ny tany sy fanjakana hoe tsy azo atao ao anatina saison de pluie ny élection fa tsy ndrara ino ny communauté internationale zany. Zay ny manome vola. Iza daholo ny anao candidat? Nisy vahoaka malagasy afaka nitrotra ve rehefa niteny ny communauté hoe tsy azo atao candidat Ratsiraka, tsy azo atao candidat Lalao Ravalomanana, tsy azo atao candidat Andry Rajoelina? Nisy vahoaka malagasy afaka nitsangana ve rehefa tampotampoka teo nisy candidat de substitution hoe afaka misolo olona reto? Teo no natafiditra ny Rajaonarimampianina. Hatrany hatrany efa nitenitsika amboary fomba fanisana vato. Inona le logiciel anaovana latsiny rara ino communauté internationale zany satria le logiciel lafana mangala bato no nampiasaina. Tadidio tsara fa tsy nanaiky ny résultat nge pomba ny mpifanandrina tamin'ny Rajaonarimampianina, ny pomba ny Jean-Louis Robinson. Hatramin'izao ara manomboka misy secret mivoaka io Atala Beatrice le BNC unité tamin'izany tompo-tanana satria taoriana ny communauté Rajaonarimampianina tsy maintsy atao filoham-pirenena ninina kotokekoty. Karaha mitenitsika fa tsy azo atao manonga-panjakana fa fifidianana ihany no anaovana an'izany. Le fifidianana anaovana an'izany ve tena maneho ny safidin'ny olona laraka ny tokony ho izy? Vola ny communauté internationale raha teo ny anohanana an'le fifidianana. Azao anisan'ny problème. Nampanantenaina tsika fa raha tsy ataonareo amin'ny 2013 potika amin'ny firenenareo
Ny fanaovana ny fifidianana filoham-pirenena io a no anala Madagasikara ao anaty krizy. Efa manohana anareo amin'izany zay communauté internationale lany Rajaonary Mampianina. Ny lokaloka zay tsy izy. 3 taona ty aorina fa diranovana ny firenena. Iza no nahatonga n'izao zava-misy zao, nahatonga ny Rajaonary Mampianina teo, mahatonga n'izao firenena ohatrandreo efa mahita ny corruption sy nina na Union Européenne na ny maso ivo frantsay na ny Ban Ki-moon na ny Nations Unies na ninona hoe tsy mandeha am'izay izy fanaovana firenena fa menatra onipra satria Rajaonary Mampianina dia made in Amerika avy ny tenenatsika sa in French. In world fabrication occidentale napetraka eo nefa le firenena io no mahazo azy fa tsy azo kitikitihana de mitsangana daholo manao an'izay fomba hitenenany le raharaha ny na ny préfet na ny nivony moraiky na noatran'izany ty mbola resahana manaraky ty hoe tolona teneniny préfet ty mbola voaviana Ban Ki-moon ny lasa mivoaka ny resaka hoe ho privatisena ny Hermady, mbola voaviana Ban Ki-moon ny lasa de mitoy ihany ny erisetra fandrahonana ataony mpitandro filaminana tsy ny hoe tsy azo ataony manao an'izao, tsy azo ataony manao an'itsy eto am'le Madagasikara. Ka raha mijery an'izany zava-misy zany tsika tompoko, raha ny lesona nomeny Ban Ki-moon andresahany de miandry eto zany tsika menakavy fa zao hoe any amin'ny firenena samihafa any azo atao tsara ny mampitsahatra ny mpitondra amin'ny asany, azo atao tsara ny midina an-dalambe, azo esorina mpitondra eto amintsika ary mametra-panontaniana ny mpitondra ve rehefa tena hoe voafidy amin'ny mpomba ara-demokratika ka sanatria a lasa jiolahy na lasa mpandroba na lasa mivarotra tanindrazana sy izay mety mbola zavatra azo tanosaina eo ambaniny ao de tsy azo kitikitihana satria élu démocratiquement. Non, azo amboarina ny tantaram-pirenena, azo esorina mpitondra fa mivanontaniana fotsiny de hoe comment ampifomba ahoana. Marina fa efa voadona bebe ihany ny vahoaka malagasy araky le nambarantsika taria alolotary amin'ny fomba nameliviliana ny tolona sy ny karazany teto fa raha reny resaka Ban Ki-moon reny zany ny raisina de zao tiany fehiny raha mbola tsy tapa-kevitra ny karana sy ny frantsay sy ny communauté internationale ampitsahatra n'izao fitondran'izao amin'ny asany de mangina ny vahoaka. Fa maninona ny karana sy ny frantsay sy ny communauté internationale no miaro an'izao fitondrana zao satria ambony be ny tombondany omen'le régime mandroso-kajin'olo reo fa miiba tanteraka ny azony vahoaka malagasy. Dikan'izay azo atao manao tsinitsina le vahoaka malagasy, tsy azo kitikitihana fitondrana. Fa raha mitsimbadika io raha io ka kitikitiha amin'ny fitondrana ny tombotsoana karana na frantsay na communauté internationale ka mba ho tsonjovina amin'izay ny vahoaka ka me ambonimbony ny fitombon-javatra any malagasy vetivety kely de mavita coup d'état ny communauté internationale. Ary mbola manindry tsika hoe ny coup d'état rehetra teto
de nanana anjara ny raisina zany communauté internationale zany. Fa matoa ny communauté internationale koa manao coup d'état, de après coup d'état de tsy maintsy ny olony ny olona zay apetrany no tsy maintsy mitondra nyty Madagasikara ty. Ka izay foana ny mekanisme, zay foana ny système nitranga teto tao anatina 9-10 taona aizy tsika menakavy am'izao fotoana zao. Aizy de zay le tenentsika hoe tsy ny coup d'état na ny révolution na ny tsy mety, fa ny fotoana ilana révolution zao, fa ny fotoana tokony anaovana refondation zao, fa ny fomba hijapiny firenena matanjaka sy ny mpivarotra tanindrazana an'ilay élan populaire no problème eto Madagasikara. Ka raha misy zavatra mitranga eto Madagasikara ka tsy avy am'ireo matanjaka ireo manao azy de tsy azo atao. De miverina ami'iretsakitsika tany amin'ny 2008-2009 hoe ho avy zany Rakoto Ouattara zany, de io izy io tsy azo alana, tsy azo kitihana, tsy azo ozonzonina na mihinana ny fatiny eto azy le firenena. Ka asa raha azotsika zany resaky zany fa sika de mametraka fa azo atao na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona no manapitra datin'andro mpitondrana anankiray, mampitsahatra fitondrana anankiray amin'ny asany, azo ampiasaina lalam-panorenana, azo atao tsara mihitsy raha malalaka ny resaka rehetretetro anatina inona moa lutte non violente, anatina fihetsika tony. Misy fihetsika tokony hojerena ahoana fomba anaovana an'izany satria maty le firenena, maty le Madagasikara, tsy bankimonina zay hiala amin'ny ty taonty no hifafankiona eto fa isika menakavy.